fa le miara-batsika mpanaraka ny serasera tery minitra indray androany resaka kely amin'izao vita fety izao no ataontsika dia tsy ny zany fa momba ny resaka ara-pahasalamana foy de foy izay hoditsika fanina matetika efa vita fety tokoa mantsy avy nanao an'ireny sakafo be sy zavamamy be ireny dia mila mametra-panontaniana hoe ara-dalàna ve lanja ka ity misy resaka kely momba n'izay fampitahana sy fijerena lanja izay dia tsy reny izany fa ny resaka IMC na koa antsoina hoe indice de masse corporelle izany hoe raha amin'ny teny malagasy izy dia azontsika atao hoe tondron'ny vesatry ny vatana ka ny IMC dia karazana kajy anankiray izay ahafahana mahafantatra hoe aiza ho aiza amin'izao ny sokajin'ny havesarana na ny vesatra misy ny olona anankiray ka ny fikajiana azy zany dia ito asehoko anareo ito hoe ny lanja zaraina ny halava toradroa ohatra zany hoe 2 metatra sy 1 ianao ka ny lanjanao 70 dia lanjanao alongany 70 zaraina ny 2 metatra sy 1 toradroa zany hoe 2 metatra sy 1 ampitomboana 2 metatra sy 1 zany hoe 2,50 dia jerevana ny vokany ka rehefa mahazo an'izay vokatra izay ianao dia misy an'ity tableau izay asehoko eto ity io zany no izaraina hoe aiza ny sokajy misy anao sokajy ny lanja misy anao raha ohatra ka latsaky ny 90,5 izay zavatra izay isa azonao izay dia tsy ampy sakafo mihitsy ianao izay fa mila mandeha any amin'ny dokotera manao fitsaboana raha ohatra ndraiky ka eo anelanelan'ny 90,5 ka hatramin'ny 90,5 dia azo lazaina hoe mahi ianao izay dia mila mieritreritra ihany koa momba an'izay ny vatana ara-dalàna dia eo anelanelan'ny 90,5 ka hatramin'ny 5,20 raha anatin'izay zany misy anao dia ara-dalàna tsara lanjanao raha ohatra ndraiky ka mihoatra ny 5,20 ka hatramin'ny 30 dia efa azo lazaina hoe mavesatra ianao dia mila fikojana manokana ihany koa ary raha ohatra ka mihoatra ny 30 ka hatramin'ny 5,30 dia eo ianao ilay antsoina hoe matavy fa zany hoe matavy antonony raha ohatra ndraiky ka hatramin'ny 5,30 hatramin'ny 70 dia tena efa matavy mampanahy zay zany hoe tokony misy traitement manokana na fitsaboana manokana atao anao ary raha ohatra moa ka hoe mihoatra an'izay 70 zay dia tena anatina aretina ianao zany izay fa mila jerevana mihitsiny ka raha ohatra ka anatin'ilay sokajy mahi ianao na anatin'ilay sokajy matavy loatra dia mila mitsabo manokana mihitsiny raha ohatra moa zany ianao anatin'ilay tonontonony dia mila ihany nefany manao fitandremana indrindrandrindra amin'ny ara-tsakafo lazaina matetika hoe tokony mihinana karazana voankazo na legioma anankidimy ao anatin'ny ray andro dia izay ampy tsara ny resaka ara-tsakafo raha mahi moa ianao dia jerevana manao karazan-tsakafo mifandraika amin'izay mba hahazonao aina bebe kokoa ary raha matavy loatra indray na mavesatra indray dia manao karazan-tsakafo izay mifanaraka amin'izay ny zavatra tsy azo atao zany dia ilay manao fivadikanana samirery tokony arahan'ny dokotera foana raha ohatra ka misy karazan-tsakafo fadianao fa mila arahan'ny dokotera satria miankina amin'ny zavatra tsy ampy ao aminao any koa no anaovana an'izay fandanjalanjana ny sakafo izay dia izay ny zavatra azona roso tamintsika tamin'ity vita fety ity saotra betsaka dia velomandray